Salama dole. Misy an'ity le raha namany ity. Le hoe le riony zany ny olona intelligent indrindra raha tany dia ny teny manamarina ary resy lahatra fa Jesosy Kristy no Andriamanitra. Dia raha volandeha moa zay resaky zay hoe ny olona farany intelligent indrindra raha tany dia tonga dia efa mivoaka ndray any amin'ny Facebook any hoe aiziko to am'izany fa ny olona intelligent indrindra raha tany resy lahatra fa Jesosy no Andriamanitra. Dia ina moa zany io moa zany ny olona zany rehefa votom-pinoana dia tsy dia mandefa saina loatra, tsy manadiady fa raha vao zavatra manamarina ny finoany manamafy ny finoany ny conforté ny conviction dia tonga dia mitsoraka izy hoe zany raha olona farany intelligent indrindra era-tany mino an'i Jesosy Kristy. Dia inona moa dikan'izay koto zay milaza hoe intelligent zay le izy dia mandeha ny commentaire any ka io zalahy zany mety inona moa zany matolo zany mandefa an'izy aty amiko dia mety tiany tany hevitro koa fa io zalahy zany ny olana amin'ny fiainana raha te hivoatra amin'ny fiainana dia tsy mandresy lahatra tena foana amin'ny zavatra inona satria hoe inoko finoa kristianina zany inonao zany hoe Jesosy Kristy Andriamanitra baiboly inonao dia zay zavatra rehetra mandalo ka manamafy an'izay zavatra zay dia zay ny inonao fa sarotra aminao ny hitady ny zavatra tsy manamarina an'izay zavatra zay lavinao ary aisorona anatin'ny sainao. Zay ny antsoina hoe billet de confirmation en psychologie. Ny billet de confirmation zany dia le zavatra tianao inona satria manamarina convictionnao ihany no inonao. Dia ny tena moa zany dia tsy minomino fatany dia bataitra koa satria le riz ity zany manana QI le plus élevé QI le riz 276 nefa angamba ny QI ny olona normal dia eo amin'ny 150 dia ny Einstein atao 160 fa le riz 276. Dia ny tena moa zany ny manatiato iza moa zany le zalahy ty hoe Dr Jung Hoon Kim, coréen izy io, Jung Hoon Kim. Dia inona moa zany voalaheno le riz zany hoe ny olona intelligent indrindra manana QI ambony indrindra raha tany no milaza fa Jesosy Kristy n'Andriamanitra resy lahatra izy fa Jesosy Kristy no Andriamanitra. Dia tena tonga dia feno gazety manao fety mihitsy ny eglizy ny fiangonana fa hoe tena io fa manamafy ny zavatra inonay sady propagande raha teo zara raha nisy an'izany. Dia inona moa le riz zany fondateur na startup Neurostory. Io startup io miasa momba ny médecine no zany santé numérique cérébrale. Zay zany ny inao zany entreprise le riz. Dia nijerenay zany hoe ahoana ny entreprise fa tonga dia nandeha voalohany doto hoe sao de koa sara tianao publicité ampalaza azy izy ampandeha an'ity société n'ity satria le bandy io dia fanatika ny Elon Musk. Dia le riz raha miteny mihitsy tao hoe raha tsisy ny olona super intelligent ohatra ny Elon Musk dia tsy inao zany tsisy zao tontolo zao zavatra ohatry zany ny déclaration. Dia mba raha mba Elon Musk raha ny dadako dia tena faly be. Dia déclaration ohatry zany zao raha anao zany olona hoe ataontsika hoe intelligent dia fanatika na olona ohatra ny Elon Musk nefa hitanareo mikolery ny Elon Musk nikapote ny entreprise amin'ny fitenentenana fatana nanao salut nazi aveo niaraka tamin'ny Donald Trump dia tsy leo mifanompo tamin'ny Donald Trump nanao attaque personnelle
zany n'olona intelligent mba niveau be ny zavatra nataony Elon Musk fa raha réussir izy tamin'ny fiainana tant mieux fa tsy preuve d'intelligence ny olona manko de matimaty lolo rehefa ohatra hoe multimilliardaire de intelligent tsy preuve d'intelligence zareo io raha vatomanga io modina kely tsy de kapoana loatra ny akoho de vita satria tsy nitreritra akory aizany tokony alehako miala tsoka avy Madagasikara de ijabajabany la réunion de tsy accepter la réunion de ijabajabany Maurice de io tratra io de vita tsy hoe rehefa multimilliardaire de intelligent zareo andro rajoelona wa commandant suprême hitsy ny andro nefa zareo sy tafavoaka aizy izy zao hiditra prison izy zao mandrapahafaty zareo ravalomana de raha voatra zany ina moa zany multimilliardaire zany Elon Musk de intelligent tsy voatery mihitsy miprove zareo iza moa Donald Trump multimilliardaire fa zareo connerie ny abadony Donald Trump hitatsika zany raha ohatra tena mandinika nareo d'ailleurs zay mahatonga anazy mitotongany eo lany le maire musulmane tany New York d'origine indienne anaovany tembavitra Donald Trump potika tanteraka de Donald Trump am'izao fotoana zao satria tsy misainaka ino moa zany droit de douane sorafatana fatany fotsiny ataony zao soso de leony olona manao ino moa zany action amin'ny isaka immigration de leon'olona lery de zay mahatonga ny olona mifidy démocrate am'izao fotoana zao bref de lery zany lasaina fa hoe manana QI 276 de zavatra tokony nataony isany voalohany de hoe taiza nahitana an'izay zavatra zay organisme inona ny confirme an'izay de raha mitady nareo amin'ny internet na magazine ninina de tsisy milaza an'izany mihitsy hoe le zalahy ty Jong-un Kim no intelligent inao zany manana QI ambony indrindra fa nilazany io zany lelekena de ty certificate of super talent world record certificate of super talent world record io nilaza fa le rino intelligent indrindra tandreo raha fa jerenareo de zavatra bidon tsy manana légitimité internationale tsy approuvé amin'ny milieu scientifique io zavatra io tsisy manamarina an'izany fa no maraka an'izany de misy koa ny official world record tsy ino moa zany tsy revue scientifique tsy inona fa de mametapetaka fa tany fotsiny ohatrany hoe André Rajoelina nahazo trophée any ino moa zany leadership meilleur président de l'Afrique afaka manao trophée daholo rehetra afaka mamorona daholo fa ny organisme karazany hoe validé amin'ny scientifique de ity Guinness World Records ty io ny mpanao resaka ina moa zany analyse na QI zany kanefa le Guinness World Record io tsy miresaka an'lery akory lery tsy anaty liste de zany hoe zany tonga eo zany saina hoe le banty charlatan le banty zany papiesony tia laza ampalaza ny entreprise sy start-up tsy mamelona lery io de tonga de any amin'ny kristianina no tairony voalohany de vetivety de malaza tonga de mahoraka eran-tany akoatr'izay raha manana QI 276 zany le olona izy moa mitena aminareo fa ny ina moa zany ny fananana QI ambony de midika intelligent diso be zany ny QI akory rehefa manana QI élevé akory tsy midika hoe intelligent zany hoe misy partie amin'ny intelligence de resaka hoe logique resaka mathématique resaka inao zany chiffre ohatra zany no prouvé ny QI ka raha manana QI ambony anao de manana logique manana zavatra zany une partie fa ny intelligence zany ke zareo ka large be ara-dininareo ohatra ataontsika hoe miova isaky ny culture isaky ny firenena ny karazana intelligence satria ny intelligence de misy koa ny aiza moa izy teo aiza moa ny jerentsika anazy teo
misy ny intelligence émotionnelle, misy ny intelligence créativité et l'adaptabilité. Tsy voamesuren'ny QI. Indrindra io mihitsy le resaka adaptabilité io no resary foana hoe toa milaza fa intelligent tena fa de misy an'le ina moa zany capacité d'adaptation. De ahoana hono anaprofoko an'le capacité d'adaptation. Tsy par le QI fa le fait hoe zany mpiandromby tany misy benara tanaty jungle, mpiandromby tany misy benara tanaty jungle afaka misadapta amin'ny situation ty, afaka ina moa zany ina moa zany nanao réseau informatique ina moa zany télécommunication zany nataoko taty alohan'ny nanaovako an'io hotel management io. Misy olona raha ohatra olona avy anosy benala any amin'ny jungle any mpamboly tsy haiko tsy mpamboly akory fa manao cueillette minana fruit fotsiny any ambony hazo iny raha zay noentinareo aty tsy tafavokatra anahy izy satria tsy manana le ino capacité d'adaptation ananako. Za zao afaka makany ina moa zany Washington, afaka mitondra tômôbila miaraka amin'ny GPS any Berlin, nefa za olona bandy mpiandromby mpanao tandrimo tambola kely mpanao tandrimo. De zay capacité d'adaptation zany matonga na mitsikitsiky za intelligent. Kanefa le zavatra zay tsy voamariky ny QI. Ary d'ailleurs za nanao test QI tamin'ny niditra Tanclera Montferrand zany hiditra formation de technicien de supérieur de réseau informatique tany Dunkerque. De afahana miditra amin'io formation de technicien supérieur de réseau informatique io de manao test maromaro, misy test de connaissance informatique, test maromaro mathématique zetra rehetra, de misy test QI. De teo amin'ny test QI tsy afaka, de tena tsy azoko ahoana moa zany. Za ve informaticien technicien informatique de andeha hanao formation na technicien supérieur de réseau informatique, zavatra continuité za manana connaissance sy manana expérience de za zany tsy afaka miditra am'le école fa misy bandy tsy ary nanao informatique tamin'izay niainany fa ezalahy mavaly le ina moa zany le QI ezalahy nanao formation hitako débile be zany satria ny antony de zao le test am'le ina moa zany test psychotechnique sy le QI resaka logique, resaka domino, figure géométrique, resaka angle sy ohatrohatry zany, logique ny zavatra be dia be. De ny intelligence ny atodoko tsy adapté amin'ny zavatra zay. De mitovy tsy hafa am'izay ny olona avy any ohatra ny Amazonie, le tribu any Amazonie reny. Reny asianao manao test logique de 0 reny satria tsy adapté amin'izany ny intelligence. Fandany ianao ataontsika hoe Einstein na ity banty io manana QI 276 io alefany Amazonie maty ho azy reny satria na mamely lafo raha tsy hainy, tsy manana ina zany tsy mahay le système de survie en pleine jungle. Nefa le olona any Amazonie hainy le système de survie, ny intelligence de be dia be zavatra ino moa zany ny zavatra hainy. Fa raha ohatra hoe Einstein zany alefanao any de very zany. D'ailleurs koa ohatra zao ohatra hoe misy olona docteur avocat mankatsy mankarô hoe nianatra be sotry zany fa fitahany sipa ohatra hoe sipa tsy nianatra, sipa avy any ambanivohitra be tanafo sy rehetrarehetra de ny olona docteur manana doctorat ambony be sy QI ambony be tsy amin'ny fitahana sipa satria le zavatra ny anarany iny miainy fa tsy voatery anana le intelligence émotionnelle izy, adaptabilité sy rehetrarehetra. De na mitena le hoe super intelligent, tsy intelligent le fa ina moa zany manana QI élevé. De sady zay tsy voaprofo. De manana QI élevé lery de mazatra teneny lery misy publication maromaro ny amin'ny Lyon de nijerenay na publication le Lyon de hoe ny allemand aussi izy ny allemand de gauche izy no tena nazi. Zany zany tena débile be zavatra déclaration telo zany ny allemand de gauche. Za tena zava ina moa zany en détail mikasika ny hoe ny nazi tamin'ny andro Hitler, race aryenne, ny fascisme satria tsisy fotoana zany fa débile be zavatra déclaration lery zany. De lery koa climato-sceptique zany hoe tsy mino akory lery hoe misy ina moa zany changement de climat am'izao fotoana zao.
zavatra voaprofo scientifique rehetrrehetra hoe misy réchauffement climatique, misy changement be dia be ny climat zao fotoana zao, de le ria tsy d'accord am'izay. Zay mba bady olo le ry ohatra Donald Trump koa climato-sceptique. De raha teny koa homophobe, de le koa misogyne. Déclaration le ry amina raha de oloatra zany de fa hita mihitsy fa tsy olo intelligent, tsy intelligent mihitsy oloatra zany. De mba nijereko ohatra hoe inona moa zany no ny zavatra élément nanany le ry lazany le ry fa Jesosy no Andriamanitra. Nada. Milaza fotsiny izy hoe za mino an Jesosy n'Andriamanitra fa de tsisy zavatra azo raisina mihitsy, inona tsisy zavatra proveny zany io nandray. Zay ny zavatra jereko to. Tsisy ninona fa de milaza fotsiny. Nefa raha ohatra hoe olona intelligent ve de tsy mba mijery ny zavatra lasan'ny historien sy ny zavatra lasan'ny scientifique ho mban'ilay élément ve tsika prouvé scientifiquement amin'ny fisian'i Jesosy. On connaît que dalle sur l'histoire du Jésus. Les personnages de Jésus, on a que dalle scientifiquement, historiquement. De un élément où est une voisine catholique, ça a de ouais, satria misy soratra kely amin'ny bokiny izy moa Fabius Joseph. De izy moa c'est toujours le même. De Setoana, de anatin'ny bokiny Tacite, de olo anakiefatra. No milaza phrase vitsivitsy no milaza ny fisian'i Jesosy, de zay ve de afa anaprofona fa nisy Jesosy, le personnage, le olona tena olona zany. De mbola ady hevitra be satria tsisy élément. Ny tantaran'i Jesosy tsy zavatra fantatra mihitsy momba an'i Jesosy akoatra ny Baiboly. Tsy zavatsy ny Baiboly ny prouvé an'izany. Ka raha olona super intelligent ve de ino zavatra tsy validé ny scientifique na ny historien ny fisiny. Le fisian'i Jesosy. Da plus zany ny élément lazany le ry fa hoe Jesosy n'Andriamanitra tsisy nada. Ka zay le izy zalahy aza de tsy mikimbigna sy mitsoratsoraka fatany fa reo amin'ny site internet nijereko reo miresaka an'io bandy io hoe ny olona farany intelligent mino an Jesosy sao de propagandy christianiste daholo n'izy eo rehetrarehetra ao. Misy an'le hoe Aletea misy Aletea zao hitako de vao mijery nareo les publications manamafy ny zavatra zay hoe olona farany intelligent raha tontolo zao mino an Jesosy de jereo fa tsy maintsy source chrétienne daolodolo le izy fa tsisy source scientifique na ina moa zany na revue manamaizy azy fa propagande io ary le ria rehefa mijery forum nareo jereo forum amin'ny Herédia de miteny mihitsy mibandy quelqu'un d'autre trouve Youm Kim suspect de miresaka daholo olona amin'ny forum andrehetra hoe tena charlatan ibandy io mampiesona io jereo discussion jereo amin'ity Herédité ho an'izay te hijery fa ny forum discussion bandy rehetra tao de bandy mampiesona fa tsisy lavanazy le ry zany hoe miteniteny fatany fotsiny manao propagandy. Zay ndray aloha fa somary lavalava le vidéo sur daholo.